Dia faly miarabantsika rehetra indray a izay manaraka an'izao fandaharana izao a izay mitondra ny lohateny hoe inona ary no ataonay. Androany tsika dia hijery fomba fanaon'Andriamanitra na zavatra izay ataon'Andriamanitra dia andao mba hianarantsika izany, hianarantsika zavatra nataon'Andriamanitra, fanaon'Andriamanitra dia andao mba hianarantsika. Tsy inona akory izany fa izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny lehilahy antsoina hoe Samson. Dia raha jerentsika voalohany izay nataon'Andriamanitra ao amin'ny Pitsara 4:40 dia ny 9:9 dia fantatsika rehetra tsara io tantara io. Rehefa nandeha Samson dia teny an-dalana izy dia nifanena tamin'ny liona izay nierona taminy, nierona tamin'ilay liona. Rehefa andeha izy izany dia nierona tamin'ilay liona. Dia hiatrikady izany Samson eo satria liona ny eo anoloany ary liona vonona nirapaka azy, vonona mono azy, vonona hanao izay hahafaty azy. Fa ny zavatra tena hoe nandresy lahatra nataon'Andriamanitra teo rehefa nahita an'izay Andriamanitra. Teny zavatra nataon'Andriamanitra dia nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'Andriamanitra. Za zany raha nieritreritra dia hoe fa naninona ary no tsy ilay liona ny tonga dia finoan'Andriamanitra avy hatrany, hain'Andriamanitra izany, azon'Andriamanitra tao izany. Fa tsy izay no nataon'Andriamanitra, fa ny zavatra nataon'Andriamanitra dia nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanan'Andriamanitra nahafahany niady, niatrikady tamin'ilay liona. Ary dia voambaran'ny ten'Andriamanitra hoe samatsamahan toy ny fanasamaka zanak'ondry ilay liona. Rehefa nirotsaka taminy izany ny fanahy masina dia ilay liona samatsamahan toy ny fanasamaka zanak'ondry. Azoko tsara mihitsy izany teo hoe ay ve izay izany ny zavatra ataon'Andriamanitra hoe rehefa mandalo ady izany tsika, mandalo olana, mandalo fizan-toetra, eny mandalo fahasairanana, dia tsy le olana, tsy le fahasairanana, tsy le fizan-toetra no vahan'Andriamanitra avy hatrany, fa isika kay no fenoiny ny fanahy masina mba hahafahantsika miatrika an'ilay olana. Ary efa nataon'Andriamanitra ihany koa izany eo amin'ny asan'ny apôstôly 4. Rehefa nandalo fanenjehana sy ady mafy ny fiangonana dia Andriamanitra tsy nikasika an'ireo mpanenjika, ireo mpandrahona, tsy nikasika an'ireo Andriamanitra, fa ny fiangonana koa dia nahazo tsara. Dia ozy izy hoe jereo ny fandrahonany ary omeo anay mpanomponao mba hitory ny teninao amin'ny fahasahiana. Dia nirotsaka tamin'ireo ny fanahy masina, nirotsaka tamin'ireo mpianatra ireo ny fanahy masina, ary dia nandeha izy nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Manoloana ny ady izany
ny fahasairanana eo anoloantsika zay atrehantsika dia inona ary no ataontsika? Ny ataontsika zany dia ny mangataka ny fahafenon'ny fanahy masina mba hahafahantsika miatrika an'izay. Mangataka tsika mba hosoran'Andriamanitra amin'ny fanahy masina sy ny hery mba hahafahantsika miatrika an'izay. Dia ho tahaka ny Samsona mihitsy natrehan'le lioana dia tao ambadiky ny fanatrehany an'le lioana dia fandresena. Dia ohatr'izay koa zany ny zavatra ataon'Andriamanitra. Rehefa misy ady eo amin'ny loantsika, ary Andriamanitra tokoa aloha dia izay izy aloha e. Andriamanitra zany tsy hoe petraka fotsiny tsika, tsy manao ninninina tsika, tsisy ninninina ataontsika, dia izy daholo ny hanao ny zavatra rehetra fa tsika hipetraka fotsiny. Tsy manao an'izay Andriamanitra. Tsy fanaon'Andriamanitra izay. Fa ny fanaon'Andriamanitra zany izay hitantsika eto dia omeny antsika ny hery entintsika miatrika an'ilay ady. Dia rehefa avy eo dia mpandresitsika. Omeny antsika ny hery. Zany antsika zany mila atrehantsika ilay ady, mila atrehantsika ilay fizantoetra, mila miatrika an'le olantsika raha sendra mandalo olantsika na eo amin'ny fiainantsika na eo amin'ny asan'Andriamanitra. Rehefa misy ady, misy olana dia mila atrehantsika fa tsy hoe mipetraka fotsiny tsika, tsy hoe tsy manao an'iny tsika, tsy hoe miraviravy tanantsika, tsy izay. Fa ny tian'Andriamanitra ataontsika dia ny hoe misy olana ataony laoko, inona zany nataoko, ahoana zany nataoko, fa tsy amikerintsika nefa nampatanjahantsika ny anaovantsika an'izay, fa mila mangataka tsika mba ho fenona ny fanahy masina. Mila mangataka tsika zany ny osotry ny fanahy masina. Mila mangataka tsika ny herin'ny fanahy masina. Dia rehefa feno ny herin'ny fanahy masina tsika, rehefa feno ny osotry ny fanahy masina tsika, dia atrehantsika amin'izay le olana, dia ho mpandresitsika. Ny hery entintsika mandresy zany, ny hery entintsika miady no omen'Andriamanitra atsika. Andriamanitra zany tsy mamela antsika hipetrapetraka fotsiny amin'izao. Ka hoe za tsy hanao an'iny Andriamanitra fa dia ataovinao daholo ny zavatra rehetra, tsy izay. Mandalo ady ve ianao amin'izao fotoana izao? Mpanompon'Andriamanitra mandalo olana ny asan'Andriamanitra. Mety mandalo olana ny ankonana, ny fianakaviana, fa ny tenantsika manokana mandalo olana, mandalo ady, mandalo fizantoetra. Inona ary ny tokony ataontsika? Ndao ianarantsika. Ndao ianarantsika izay nataon'Andriamanitra fa izay ihany. Izay ihany ny lakile sy ny vahaolana. Mangatahany fahafenon'ny fanahy masina. Ndao tsika hangataka ny fahafenon'ny fanahy masina. Ndao tsika hangataka ny osotry ny fanahy masina. Fa rehefa feno ny osotry ny fanahy masina tsika no miatrika ny olana, rehefa feno osotry ny fanahy masina tsika manoloana ny olana, rehefa feno osotry ny fanahy masina tsika manoloana ny fizantoetra sy ny zavatra sarotra eo amin'ny fiainantsika, dia ho mpandresitsika. Ho mpandresitsika. Satria ny fanahy masina sy ny herin'ny fanahy masina izay ao anatintsika no hanampy antsika. Zay zany voalohany nataon'Andriamanitra tamin'ny Samsona. Ao amin'ny mpitsara toko fa 4:10 ihany dia ny andininy fa 7:10. Dia efa fantatsika tsara ihany koa ilay tenin'Andriamanitra. Fa nisy fampanonana moa nataon'ny Samsona dia tsisy nalaza, dia farany dia rehefa nandrao an'ireo Filistina ireo hoe hodoranay ianao fa teneny ny vadinao ilaza ny fampanonana. Dia rehefa nampitainy tamin'ny vadiny le izy satria hoe raha mahalaza ny fampanonana ianareo dia meko akanjo in-telopolo miova. Dia nalaza moa ireo olona ireo rehefa nampiasa ny vadiny Samsona. Teo zany Samsona dia tapa-kevitra
Dia andeha zany hitady akanjo ho an'ireto olona izay nilaza amin'ny fampanonana ireto. Andeha izy, andeha hitady. Rehefa andeha izy dia nisy zavatra nataon'Andriamanitra ihany koa teo. Nilatsaka tamin'ny Samsona ihany koa ny fanahin'Andriamanitra. Dia namono Filistina izy, nilatsaka tamin'ny, rehefa tapa-kevitra zany andeha hitady akanjo, andeha hanao izay azahoako an'ilay akanjo, dia nilatsaka tamin'ny fanahy masina. Zany fanaon'Andriamanitra zany dia tena zava-dehibe ary tsara ataotsika sy tsara hianaratsika mihitsy. Hoe rehefa andeha zany tsika, misy zavatra ataotsika. Indraindray tokoa tsika ity dia zao. Ohatrany hoe ohatra tsika zany zao andeha hanao vondrom-bavaka tonga dia lasa fotsiny. Andeha hitory ny filazantsara indraindray tonga dia lasa fotsiny. Indraindray misy zavatra ataotsika dia tonga dia lasatsika. Indraindray zany tsika zay ny zavatra misy amintsika izay. Hoe tonga dia lasatsika, ohatrany efa lasa fahazarana, lasa mahazatra atsika dia tonga dia lasatsika, tonga dia lasatsika, tonga dia manao an'ilay zavatra. Fa ny an'Andriamanitra zany ary izay ny tian'Andriamanitra ho ataotsika dia ny hoe feno ny fanahy masina aloha, mangataka ny osotro ny fanahy masina aloha, mangataka ny fanahy masina ameno antsika aloha tsika, dia miaraka amin'ny fafenon'ny fanahy masina zany tsika no mandeha manao zavatra. Hoe miaraka amin'ny fafenon'ny fanahy masina tsika mandeha mamangy marary. Miaraka amin'ny fafenon'ny fanahy masina tsika mandeha mitory ny filazantsara. Miaraka amin'ny fafenon'ny fanahy masina tsika mandeha mampahery. Miaraka amin'ny fafenon'ny fanahy masina tsika mandeha mitory ny filazantsara, mandeha manao vondrom-bavaka. Eny zay rehetra ataotsika. Maninona moa raha nataotsika hoe zavatra eo amin'ny lafim-piainantsika manokana ary, hiditra birao ianao, misy tanina trano hovidianao, misy zavatra ataonao eo amin'ny fiainanao manokana, fa mialohan'ny andehanana dia mangataka ny fafenon'ny fanahy masina. Mialohan'ny anaovana zavatra dia mangataka ny fafenon'ny fanahy masina. Patsifika an'ilay ten'Andriamanitra zay volasaka hoe tsy amikerina ampatanjahana. Haitsika tsara angeny fa saingy izao tsy dia tena ampiaritsika loatra, fa ndao ampiaritsika, fa zay mihitsy ny tena tian'Andriamanitra, ny tena tian'Andriamanitra hiainantsika, ary zay ny tian'Andriamanitra ataotsika hoe mangataka ny fafenon'ny fanahy masina aloha tsika mialohan'ny andehanantsika hanao zavatra anankiray. Ary dia Samsona naomby izy, tena naomby izy, satria ny fanahy masina nilatsaka taminy vetivety fotsiny nazahoany n'ilay akanjo, fa raha tsy niaraka tamin'ny fanahy masina tsy nahazo an'izany izy. Te hampahomby antsika Andriamanitra, ary te hapety izay zavatra ataotsika Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ho lavirary zavatra ataotsika, ho totosa izay zavatra ataotsika. Fa aza mandeha amin'izao nefa, aza tonga dia mandeha amin'ny fahazarana, fa mangataha ny fanahy masina ameno anao, mangataha ny osotro ny fanahy masina, mangataha aloha ny hery ny fanahy masina, zay vao mandeha manao ny zavatra io anao. Fa rehefa feno ny osotro ny fanahy masina sy hery ny fanahy masina manao ny zavatra io, ahomby ianao. Andeha tsara ny zavatra ataonao, ho totosa tsara ny zavatra ataonao, ho tanteraka tsara ny zavatra ataonao rehefa miaraka
amin'ny herin'ny fanahy masina. Inona moa ny herentsika? Tsy hoe rehefa misy zavatra ataontsika dia mba ho vita tsara, ho totosa tsara, ho tanteraka tsara, ho lavirary tsara. Zany ny herentsika. Noho izany ary ndao ianarantsika izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Samson. Rehefa neritreritra handeha izy dia nilatsaka tamin'ny fanahy masina. Fahatelo farany dia ao amin'ny mpitsara io ihany toko 5:10 teny 4:7. Teo indray moa dia ny fatorany Samson. Fantatsika tsara ho ale tantara, fatorana izy, fatorana. Satria nikasa hisambotra azy ny Filistina, fatorana izy. Dia rehefa niteny moa ny vadiny hoe ory Filistina, ory Samson, indro amely ianao ny Filistina. Dia voambarany ten'Andriamanitra fa nilatsaka tamin'ny Samson ny fanaon'Andriamanitra ary ilay fatorana le tady teo amin'ny sandra sy fatorana mafy. Mino fa natao mafatotra tena farany izay mafatotra Samson. Fa tapatapaka afaka taminy ny fatorana. Ianarantsika koa izay fanaon'Andriamanitra izay. Manoloana ny fatorany Samson dia tsy le fatorana no nafahan'Andriamanitra fa nilatsaka tamin'ny Samson aloha ny fanahy masina, dia le fanahy masina nilatsaka tamin'ny Samson ny nafahana napatapaka an'ilay fatorana teo amin'ny fiainana. Eo amin'izao fanompoantsika ny tompo izao dia misy zavatra izay tsy tiantsika. Matsapa mihitsy tsika hoe tsy tiantsika, tsy tian'Andriamanitra, tsy sitrapon'Andriamanitra. Indraindray nefa ilay zavatra mahazatra atsika. Eny maninona moa raha tsorina hoe mamatotra atsika mihitsy. Misy zavatra mamatotra atsika. Misy zavatra mahazatra atsika, misy zavatra mamatotra atsika. Eto fatezerana io ohatra izany. Fa izao indraindray tsika dia miezaka amin'ny herin'ny tenantsika miala amin'ireny, manapa-kevitra hiala amin'ireny. Fa androany dia ndao hianatra ny fanaon'Andriamanitra izay nataon'Andriamanitra. Nilatsaka tamin'ny Samson ny fanahy masina, dia izay izy vao ilay hery nanapatapaka an'ilay fatorany tady. Misy zavatra avy eo amin'ny fiainanao tsapanao hoe tianao ialana. Satria hitanao hoe tsy mandresy lahatra anao le izy. Manelingelina anao le izy. Fanaonao le izy. Eny mety fahazaran-dratsy mihitsy ary le izy, fahazaran-dratsy. Aza miezaka amin'izao hiala amin'ity fahazaran-dratsy ity fa tsy afaka ianao. Aza miezaka hoe ndeha hiova tsy ianao an'izao fa tsy afaka ianao. Aza miezaka hoe tsy ataoko hanapa-kevitra tsy ianao an'ity intsony fa tsy afaka ianao. Fa mangatany herin'ny fanahy masina, mangatany fafenon'ny fanahy masina, mangatany osotry ny fanahy masina, dia miaraka amin'ny herin'ny fanahy masina sy ny osotry ny fanahy masina ianao no miala amin'io zavatra io. Fa tsy amikerinao na mimpatanjahanao fa ny osotry ny fanahy masina miaraka amin'ny herin'ny fanahy masina no ahafahanao miala. Ny ataonao zany dia izao: Jesosy io, misy zavatra tsy tiako, misy zavatra tiako ialana, tiako hovany eo amin'ny fiainako, tsy tiako hiainana intsony na tsy tiako atao intsony. Fenoan'ny fanahy masina, hosory amin'ny herin'ny fanahy masina, aoka mba hilatsaka amiko ny herin'ny fanahy masina, mba hialako, mba hiovako, mba tsy hanaovako ny intsony. Zany hoe mangataka ny herin'ny fanahy masina ianao, hanampy ianao
anampy ianao fa tsy vitanao rery io fa mila ny herin'ny fanahy masina anampy ianao hiala amin'izay zavatra fantatrao fa tsy tian'Andriamanitra tianao ialana. Raha fitinina zany ilay tenin'Andriamanitra teo dia ny hoe nisy zavatra izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny Samsona. Ampianarin'Andriamanitra antsika, ndao ianarantsika, ndao ianarantsika izany, ndao ianarantsika izany, ndao hianatra an'izany tsika. Fa Andriamanitra mihitsy nefa mampianatra antsika an'izany. Hoe rehefa mandalo ady, mandalo olana, mandalo fizantoetra tsika, raha hiatrika an'izany tsika, tsy hiatrika an'izany amin'izao fotsiny. Indrindra feo amin'ny asan'Andriamanitra mangatahany fahafianoan'ny fanahy masina. Aoko fen'ny fanahy masina ianao dia atreo le olana, atreo le ady. Faharoa, rehefa misy zavatra ataotsika, indrindrandrindra fa ho an'ny fiangonana anao programana fitorinan'ny filazantsara, aoka ho fen'ny fanahy masina, angatao ny herin'ny fanahy masina, ny osotry ny fanahy masina mba hatonga an'izany ahomby. Fahatelo, mety misy zavatra tsy tiantsika hiainana, mamatotra mangeja, tsy amikery tsika na mimpatanjahantsika miala amin'izany, fa mangatah ny herin'ny fanahy masina, sotrisy fanahy masina anampy antsika hialitsika, hiezaka hialitsika, fa ny fiazahantsika tsy amikery na fa miaraka amin'ny herin'ny fanahy masina. Dia ho mpandresitsika tahaka ny Samsona. Samsona anie ka nandresy foana, nandresy izy tamin'ny liona, naomby izy, afaka izy. Izay keo ny tian'Andriamanitra ho hita eo amintsika. Fa izao, inona ary ny tokony ataontsika? Atao ho zava-dehibe foana ny fangatahana ny herin'ny fanahy masina. Dao ary vavakantsika, satria ny Andriamanitra araitsika dia izao manome ny fanahy masina foana, ary tsy misy fetra ny fanomezan'ny fanahy masina. Indrindra fa amin'izao andro farany izao tena omeny antsika ny fanahy masina, araraotiny mangataka ny herin'ny fanahy masina sy ny osotry ny fanahy masina. Dia mirary ny sosiny tsara ho antsika rehetra, ary ny tompo anetantsika. Hivavaka ary tsika dia n'izao dia angatao ny herin'ny fanahy masina raha mandalo ady ianao, na misy zavatra ataonao, na misy zavatra tianao hafahana. Tahian'Andriamanitra tsika rehetra tompoko.